Misaotra an'Andriamanitra isika ravana tonga amin'izao alahady fahatelopolo ny volana Jona izao ary mamarana raha teo ny lohahevitry ny perikopy FJK mamana hoe miaro ny olony ny tompo. Ny Isaia toko fahatelo amby efapolo dia efa nalahatry ny karatra mofinaina ny velomantsika fiangonana tamin'ny zoma lasa teo ary ny Joda 420 dia natolotry ny karatra mofinaina omaly sabotsy. Mazava arak'izany fa hiditra ao amin'ny jaona toko fahavalo amby folo andininy voalohany hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo isika amin'ity anio ity. Izao soratra masina izao dia mitantara indrindra ny fisamborana ani Jesosy Kristy tao amin'ny sahany Getsemane taorin'ny vavaka araka ny jaona toko fahafito ambin'ny folo dia indro Jesosy tantaraina araka ny soratra masina fa nosamborina tao Getsemane. Tantara mampitaintainy zany ry havana ary raha ny vanim-potoana nisehoany izao fisamborana izao ho an'ny firenena jiosy dia vanim-potoana ny andro firavoravon'ny Paska izay sady fankalazana ny fahaleovantena jiosy raha teo fahatsiarovana namoana azy avy any Egypta, izany hoe 4 Jona raha ho an'ny Malagasy. Fa anankiray koa mampitaintaina fa tonga ny sambotra azy ny miaramila Romanina, ny miaramila ny fanjakana nanjanaka tonga ny sambotra ani Jesosy. Niaraka teo zany tery andaniny roa i Jesosy, anankiray ny tompon'andraikitra ara-pivavahana jiosy tao anatin'ny fankalazana ny andro firavoravona sy ny fetin'ny fanafana ary ankilany ny fanjakana Romanina naniraka ny miaramilany. Tena niotakotaka ny fiarahamonina, tsy hoe administratera civil no nosamborina satria nahina ifofo ain'ny filoha anankiray, fa ilay olo ny fiarahamonina, mpampianatra mahagaga, mpanasitrana ny koizana ary mpamaolany ny vahoaka ny anoanana. Nanangana ny maty aza raha ny jaona toko faharaiky ambin'ny folo. Izany ilay olona tantarain'ny soratra masina fa samborina eto, Jesosy no anarany, ilay tompo sy mpamonjy atsika araka ny fanekam-ponony ny fiangonana. Anio ry havana no mifarana izao lohahevitra manao hoe miaro ny olony ny tompo. Mifarana zany ary ato anatin'ity perikopa ny samborana an Jesosy ity dia azo lazaina ny hoe Jesosy Kristy tompo dia maneho ny maizy azy ary manaiky hosorona hiaro ny olony. Jesosy Kristy tompo maneho ny maizy azy ary manaiky hosorona hiaro ny olony. Jesosy Kristy tompo maneho ny maizy azy. Ny eo amin'ny andininy fahaenina sy ny andininy fahavalo rehefa tonga ny miaramila, antokony miaramila nombany mpitondra fivavahana jiosy notarian'i Jodasy anankiray tamin'ny mpianatra Jesosy efa nifanaraka tsara tamin'izy ireo vokatry ny sekely 30. Rehefa tonga ireo dia ho Jesosy hoe iza mitadiavinareo, dia Jesosy avy any Nazareta hoy ny mpisambotra ary Jesosy nilaza taminy hoe izao no izy. Miverina indroa eo amin'ny andininy fahaenina ny anankiray eo amin'ny andininy fahavalo ny faharoa ny filazan'i Jesosy ny hoe izao no izy ao anatin'izao perikopa izao.
tamin'ny voalohany raha vao nitonon'ny Jesosy ny hoe izao no izy dia voalaza eo amin'ny andininy fahenina fa nianoatra niempotra ireo mpisambotra ary dia lavo tamin'ny tany. Izany ilay maizy azy an'i Jesosy, ny teniny manan-kery, ny fijoroany tsy milefitra eo anatrehan'ny mpisambotra azy. Andiny ny fahavalo, miteny indray Jesosy manao hoe izao no izy, ko raha izao no tadiavinareo avelao andeha ireto. Izany dia mampatsiahy ny jaona natoko 10:1 androny Jesosy ny tenany sy ny maizy azy manao hoe izao no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Izany ilay maizy azy an'i Jesosy, vonina hanolotra ny ainy amonjy ny ondry. Ary mbola hitantsika ato amin'izao soratra masina izao, ilay maizy azy an'i Jesosy mife ny zavatra rehetra, ny fitaintainana, ny korontana. Filazana hoe avelao reto andeha dia fifehezana, ny fahefana rehetra zany, na ny miaramila fanjakana Romanina na ireo tariky ny mpisambotra avy amin'ny loholon'ny Israely. Fa mbola fifehezany koa ny zava-misy ka panjakan'ny fitoniana sy ny fandriam-pahalemana ao anatin'io takotaka ny filazana amin'ny Petera hoe ampidiro amin'ny tranon'ny sabatrao. Ny kapoka nomendray koa tsy hosotroko va. Jesosy Kristy dia maneho ny maizy azy amin'ny fanambaran'ny tenany ho toy ny mpiandry ondry manolotra ny tenany amonjy ny ondry. Jesosy Kristy dia maneho ny maizy azy mampandry fahalemana ao anatin'io takotaka amin'ny matompo ny fiadanana sy ny fitoniana azy. Tantara mampitaintaina fisamboran'olona anankiray ao anatin'ny fetin'ny fahaleovantena, ao anatin'ny fankalazana androm-pivavahana jiosy mitakotaka ny olona, fa ny tompo dia maneho ny matompo ny fitoniana azy. Raha izany tadiavinareo avelao reto andeha, ampidiro amin'ny trano ny sabatrao, kapoka nomendray koa tsy hosotroko va. Indraindray ny havana dia tsy azontsika ny hoe iza moa ity Jesosy izay miantso atsika ka hanlorantsika tena ity. Fa izany ilay Jesosy, izy ilay mijoro vonina nolotra ny tenany hamonjy ny ondry. Izy ilay mife ny korotana, ny sakoroka, ny fitaintainana rehetra ary mijoro ho tompo ny fitoniana sy mpampanjaka ny fiadanana eo anivon'ny zavatra mampitaintainantsika. Fantatrao very fiangonana. Fa amin'izay mety ho fisamboaravoaran'ny ranomasina eo amin'ny fiainantsika andavanandro, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, dia izany ilay Jesosy tsopoitsika. Maneho ny maizy azy amin'ny mampiandry ondry izy, miaro ny fiangonana izy, miaro ny tsirairay amintsika izy. Ny faharoa, manolo tena hosorona mba hiaro ny olony ny tompo. Eo amin'ny andin'ny fahavalo sy ny faharaiky ambin'ny folo ahitantsika n'izany hevitry ny soratra masina izany. Andin'ny fahavalo, raha izao no tadiavinareo dia avelao andeha ireto. Ny andin'ny faharaiky ambin'ny folo, ny kapoka nomendray koa tsy hosotroko va. Mahadidy anankiroa ry havana izany soratra masina izany. Ny voalohany dia fiarovan'Andriamanitra arabaky teny amin'ny zava-mitranga miseho amin'ny fiainantsika. Ny faharoa dia fiarovana ara-panahy kosa. Ny zotra n'ity fisamborana ity rehefa manaraka ny vaky teny isika ary fantatsika tsara tao anatin'ny herinandro masina, rehefa nosamborona dia Jesosy dia nentina ho tsaraina teo amin'ny fitsarana ara-pivavahana ny signediona. Ary rehefa zany dia nentina ho tsaraina teo anatrehan'ny Pilato, ny mpitsara ara-panjakana, ny mpitsara Romanina. Ny didy izay navoaka vokatry ny orakoraky ny vahoaka
dia Jesosy omboana eo amin'ny hazo fijaliana. Ary izay famakina ny tsoy ny vaky-teny izay no manambara amintsika ny hoe Jesosy tsy fiarovana fotsiny ho an'izay hotakotaka sy tsy fandriam-pahalemana mitrango eo amin'ny fiainantsika andavanandro, fa Jesosy dia fiarovana ra-panahy ho antsika. Nanaiko ho sorona izy ho fiarovana anao tsy ho very. Ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana fanekeny isotro ny kapoaka dia midika fa mivoha ho asy anao ny varavara ny famonjena ary mihidy kosa ny lalan'ny fahaverezana. Izany ilay fiarovan'ny tompo. Narovany amin'ny zava-mitranga tsy mampisy fitoniana isika, marina loatra izany raha mijery ny andininy fahavalo, fa narovany indrindra koa amin'ny fahaverezana isika. Nosokafany ny varavara ny famonjena, fa nidiny ny lalambe ny fahaverezana. Rehefa nanaiky isotro ny kapoaka ka ho faty teo amin'ny hazo fijaliana izy. Izany ilay Jesosy ry havana manolotra ny tenany mba ho avitra ho antsika, hiaro ny olony. Mandrakariva ny mpitarika eny amin'ny fiarahamonina dia arovana mafy. Mpitarika anankiray miaramila mpiambina maromaro miaraka amin'ny fiara sy ny moto fa eto olona anankiray miaro ny olony, izany i Jesosy Kristy. Fa madika ny rasa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ilay mpitarika no miaro ny vahoakany, raha izany tadiavinareo avelao reo andeha. Amin'ny fanjakana izay misy maneran-tany ety amin'izao tontolo izao dia arovana ny mpitarika, ary arovana amin'ny fomba maro samihafa. Ry havana malala ity fotoana ity dia natokantsika indrindra ametrahana amin'ny andraikiny ireo tompona andraikitra voafidy atao anatin'izao taom-panavozana izao. Hamakivaky ny efa taona ho avy, hitarika ny fiangonana. Na birao ny sampany isika, na birao mpiangonana isika, na mpandini-bola isika, dia manana andraikitra sy anjara fanompoana manokana eo amin'ny fitariana ny vahoaka an'Andriamanitra. Koa amin'izany hianatra ny Jesosy isika. Ny tena mpitarika dia vonona andray ny andraikiny sy hanao sorona mba ho soa ho an'izay tarihany. Ny tena mpitarika dia olona vonona hanapa-kevitra amin'ny sarotra ho fiarovana ny mpiarabelona aminy. Raha mpitarika tia anivon'ny fiangonana ianao dia manana fahavonona hanapa-kevitra ho fiarovana koa ny fiangonana na ny sampana izay hiadidinao, ny fikambanana izay handreketanao. Ny tena mpitarika dia olona vonona hanoana ny namany amin'ny fotoan-tsarotra, ampahery ny fiangonana sika raha reraka izy, ampitraka ny fiangonana sika raha kivy izy, raha miraviravy tanana izy, dia mbola hanonona fampaherezana sy famelomana fanantenana ho an'ny fiangonana isika tompona andraikitra. Ny tena mpitarika toa ny Jesosy dia feno fanoran-tena amin'ny herim-po sy ny fitiavana. Na iza, na ondry manoto, na ondry mora, dia ho tononao tahaka ny anoina ny Tompo Andriamanitra ny hoe malala eo masoko ianao, be voninahitra sady tiako, tsy misy ankanavaka izany. Izany ny tena mpitarika ry havana. Tena mpitarika tahaka ny Jesosy dia mahalala ny manahirana sy ny maharary ny olony. Ny tena mpitarika dia mahajery lavitra, tsy hoe miaro amin'izay hitany maso ihany, fa ny ambadika tsy hita azy dia efa tanterahan' Jesosy ny fiarovany izany hoe mamoha ny varavaran'ny famonjena izy, ary nanidy ny lalambe ny fahaverezana. Takatrao ve izany fiarovana izany, ndeha mba hitombo fahafantarana an' Jesosy isika. Izy no mpiaro ny olony, izy ilay mpiaro toy ny mpiandry ondry, izy ilay mpitarika na fohy tena
hatramin'ny farany mba ho famonjena sy ianao. Tsy anio ihany ny fiarovan'ny tompo fa ho mandrakizay, famonjena ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ry fiangonana malala, ry tompon'andraikitra voafidy, ndeha isika anao toan'i Jesoa koa, hianatra azy, mandihana ka manaova toy izany koa. Ho mpianatry Jesoa, mahafantatra tsara n'ilay niantso ane isika tompon'andraikitra, mahafantatra tsara n'ilay Jesoa tompontsika ane isika fiangonana. Ho mpianatry Jesoa, mianatra ny fitariana izay naseho ny modely ane isika tompon'andraikitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.